Tia lary hoe le fanaran-drao na olatsakorana tia voalohany indrindra io a dia teknôlôjia mbola tsy voafehitsika malagasy aloha voalohany indrindra manaraka an'izay a mba teknôlôjia mila vola be io misy ny fiaramanidina zay mbola tsy maintsy hofaina ary misy koa ireo akora sy ireo kojakoja ilaina ho aparitaka eny ambony rahona zay mbola vidina dia ny fahatelo ny olana zany hoe lay fiantraikan'le izy zany a tsy dia natao tao anatin'ny étude angambany zay ny tsy azoko hoe tsy tao anatin'le étude ave lay fiantraikan'lay fandratsahan'orana avy amin'ny alalan'ny fanaran-draona lasa lay eritreritra hoe anao zavatra tsara andatsakorana ampiodina ny milina azahoana herinaritra atombo ampitombo ny avon'ny rano dia izao izy le lasa hoe fanimban-javatra nanimba zavatra nanimba ny fambolena nanimba ny fananam-bahoaka tsotsotra ohatrany trano be da be sy indrindrandrindra ny fambolena simba ny fambolena satria nanjary vongan-drano le izy a noho n'ilay tsy fahametrizena n'ilay teknôlôjia ka io teknôlôjia io zany a vola teknôlôjia sarotra io a mila jerena tsara mila expérimentena tsara io aloha voalohany indrindra dia raha ny azo atao ary aloha nanao a expérience tany amin'iren'le toerana karakaina tsy dia be ponina ary nisy tany midadasika zay mila rano aloha voalohany indrindra ohatrany hoe any androy a any afaritra atsimo amin'ny faritany toyana any be da be ny tany midadasika zay mila rano amin'izao fotoana zao dia any no tokony nanaovana an'io a expérience io aloha voalohany indrindra mba hialana amin'ilay conséquence n'le izy a tsy vao maîtrisena ohatran'izao le tonga zao satria zao raha zao vola verina zao io a tena simba tanteraka ny fambolena ary mbola betsaka ny fananam-bahoaka mety ho simba mety ho tanteraka kanefa zany a zany le fananam-bahoaka zany a mino aho fa tsy misy ny assurance na niantoka ho an'izany na ny étude natao aloha tamin'ny voalohany io hoe mety inona no ho fiantraikan'le izy zay ny olana angambana tamin'ity raha anankiray ity voalohany indrindra ny technicien natao angambany tsy dia nijery loatra hoe mety hisy conséquence n'le izy fa tsy hoe tout de suite dia hoe ho vokatsoa le izy ka zay zany mila jerena raha azo atao a tokony nanao aloha expérience any amin'iren'le toerana karakaina toy ny any toliara any mako toy surtout ny any faritiny androy any atsimo any ny olona any dia tena tsisy rano mihitsy ny olona any atsimo any tokony ho jerena zany a dia any ny tokony nanaovana expérience aloha dia rehefa nanao ny expérience tany a hita hoe zao ny mesure ny azo a zao ny rapport ny azo avy any zay vao hoentina ty amin'ilay toerana be ponina sy ty amin'ilay toerana be fambolena ary be fananam-bahoaka tya mba hialana isoroana zany amin'izay le resaka hoe mauvaise conséquence ny fampiasana an'io teknôlôjia mbola tsy voafehitsika dia ny faharoa any amin'ilay fototra any amin'ilay tena niavian'le hoe olana ny tokony jerena ina moa zany le olana nahatonga ny ahitany sy ny tsy filatsahan'orana eto Madagasikara sotra any amin'ny resaka tontolo iainana ny any amin'ny resaka fahasombany ala aloha voalohany indrindra ny ala no mampirotsaka ny orana voajanahary dia ny ala atao Madagasikara simba daholo potika daholo ny tontolo iainana Madagasikara dia potika fantatsika daholo zany ka amin'ny olana zany voalohany indrindra tokony asiana ny fijerena akaiky maso ny tontolo iainana tokony asiana koa ny fanarenana ny tontolo iainana tokony asiana koa indrindrandrindra ny fanasaziana ireo olona zay mbola manoia ny fanimbanala ao Madagasikara ary ny farany tena iza ny ministra ao amin'ny tontolo iainana sy ny ministry ny angovo sy ny hena tokony anao ny fanentanana ny vahoaka sy ny olom-pirenena rehetrarehetra indrindra ny foloalintam-bahoaka ao mitafika ao tokony anao ny famerenana ny fambolena zanakazo sy hazo mba haniry amin'ny taona manaraka mba ahamoramora ny fandatsahan'orana ary indrindrandrindra azo atao fanampiny olona teknôlôjia io ary zany mora kokoa toy zay lay teknôlôjia ampiasaintsika amin'izao zay mila vola be zay zany mba eritreritra kely mba disadisa kely tamin'in'le zavatra iny satria ohatra nampalahelo le vahoaka nanantena orana nefa betsaka koa ny zavatra simba ary indrindrandrindra ny vokatra zay mety tondra olana ra sakafo atsika toato angambany saotra